Ny karana, ny sinoa, ny frantsay, ny vahiny ve no priorité eto Madagasikara sa ny malagasy? Mba iza ny antenain'lahy io hiaro ny malagasy kely eto Madagasikara? Mba misy miaro ve za malagasy kely zany eto Madagasikara? Ny gasy kely ve misy miaro? Mba mahita rariny eto Madagasikara ve ny gasy? Ataoko exemple tsotsotra atakaran'ny olona maro anazy. Raha ataoko hoe samy very telefônina teo Analakely, ny gasy anankiray sy ny karana anankiray dia manantona amin'ny pôlisy na ny gendarme. Ao an-tsainao dia efa mahavaly an'izany hoe nen'iza no hita voalohany, ny telefônina, na hoe nen'iza no hita dia nen'iza no tsy hita. Rehefa misy manafika ohatra ny tranon'ny vazaha anankiray eto Madagasikara, hafiriana 10 minitra raha farany ela tonga ny force d'intervention. Ary rehefa tranon'ny gasy kely ilay misy manafika, 20 minitra aty aoriana, ny sasany ara misy fotoana adiny iray aty aoriana vao tonga ny force de l'ordre manao intervention, manao constatation ny zavatra very. Ny akamaroan'izy ireny tsy hita ilay namaky trano, tsy mitohy ny ankety, tapitra hatreo iny afery. Ny tômôbila mitatitra amin'ny malagasy kely, ny bus, ny camion mpitaona entana, isaky mihetsika voasaka amin'ny pôlisy, voasaka ny gendarme, savaina ny papier ary, savaina ny ary. Ny fiara vao mitondra vazaha vao mipoitra fotsiny hoe vazaha, pipip, dao mandeha. Na farafahakeliny izany hoe manakanakana kely formalité fotsiny. Fa ny gasy nefa raha ataoko hoe ny taxi borosy fotsiny raha ataoko hoe mivezivezy indroa eo amin'ny loto national izy intelo voasakana ao anatin'ny iray andro dia tsy haiko hoe efa miverifiana ny papier androany dia mandalo indray dia verifiana rapitso, hoe verifiana androany maraina dia mandalo indray dia verifiana amin'ny papier hariva. Ohatr'izany ny zavatra mahazo eto Madagasikara. Ny vahoaka madinika tsy mahita rariny zany. Mba mandehana ianao malagasy kely tsinitsiny ity, tsy mahafantatra olona, malagasy kely tsy kitay tsy varomaina, mandehana any amin'ny fitsarana. Raha mba misy zavatra ho hitanao aho hoe vao miditra ianao dia efa rirariran'ny olona eo amin'ilay vavahady eo vao tsy mahalala ninina eo amin'ny lapan'ny fitsarana ilay resahako. Ankoatran'izay konkoa, rehefa misy cause iadivanao ka ianao tsy manam-bola, nefa tsy mampanam-bola anao eto Madagasikara ny système amin'ny emprisonné an'izay. Ianao tsy manam-bola, tsy ahita rariny eto izany ianao, tsisy hoe malagasy ilay mpitsara mandray anao ao dia hoe za koa malagasy dia alao raisiko en tant que samy malagasy ny eto. Tsy misy izany ilay hoe satria samy malagasy tsika, alao tsika mba ifampitsinjo, enjany tika mahazo anao ty, fa vao tsy manam-bola ala na dia malagasy eto amin'ny taniny ary, mba mitady ny mariny ala vao tsy manam-bola ala, tsisy rarahin'ny olona an'lahy zany, tsy jeren'ny olona akory ny kahan'lahy na ataoko hoe violen'ny olona raha maman'ny lahy. Ary manao ahoana indray rehefa ny karana, rehefa ny sinoa, rehefa ny vazaha rehetrarehetra ny miditra ao amin'ny lapan'ny fitsaranao, vao ery amin'ny vavahady ery dia bonjour monsieur nananina nana. Tsy haiko hoe toe-tsaina ohatrany ahoana loatra izany. Vao mipoitra fotsiny tsy lokana gasy ty olona anankiray ty. Mandroso tompoko, ajajaina lavitra ohatrany inona. Fa ny fitaretena ny gasy kely madinidinika any anatin'ny birao-panjakana sy ny ohatran'izany ny akamaroany fa tsy izy rehetrarehetra. Vao miditra avy any alahy, inona anao izay azafady? Tsisy fanajana, tsisy bonjour, tsisy inona. Tena hoe tsisy firarahina amin'ny malagasy eto amin'ny tany. Ankoatran'izay rehetrarehetra izay ny zavatra enjana indrindra eto Madagasikara tsisy miresaka. Nizaniza vahiny, nizaniza vazaha, karana, sinoa, frantsay, tsy haiko, mitohy an'ny rehetrarehetra iny, indo-pakistanais rehetrarehetra iny. Rehefa tonga eto Madagasikara dia manambany ny malagasy rehetrarehetra, manambanimbany ota. Ka tsotra ny zavatra teneniko androany, ny malagasy samy malagasy dia mila mitambatra hiady ho an'ny intérêt commun malagasy eto amin'ny tany. Fa ny vazaha no mifeny toe-karena eto e, ny vazaha no atao Andriamanitra eto amin'ny tanitsika e, ny vazaha no tompon'ny tanitsika e. Ny gasy hampiasain'ny vazaha, ataon'ny vazaha fitaovana hanabotona ny gasy satria omena ariary folo kely alahy androany, manana zavatra kely, manana patsandray mahandro alahy androany, dia botibotolona ny gasy, anaovana système dokadokafana amin'ny vazaha hoe
tsara ny vazaha eto Madagasikara, anaovana sistema hanabotriana ny gasy eto Madagasikara. Nefa le vazaha zay tonga eto Madagasikara sady efa tsy vita manambanimbany fa hoe mba te hanana nationalité malagasy, nefa tsisy effort d'intégration mihitsy, zéro ny effort d'intégration. Amanjato taonany, amapolo taonany tonga teto Madagasikara, tsy miteny gasy. Eto Madagasikara ala ohatrany hoe any antranon'olona zany ala, de tonga de miditra ala de la monsieur milay ala maka an'izay toerana tila rehetrarehetra ao de avoaka ala ny tompotrano, ala manambanimbany ny tompotrano hoe nareo ndana mipetraka amin'ny tany fa la ohatra ny salon. Ohatr'izay le zava-misy eto Madagasikara. Alay fisaratsaina zany hoe ireo vazaha rehetrarehetra ireo hotononona fotsiny hoe malagasy, nefa nantateny malagasy ara-tsaina. De eto Madagasikara zany mila mianatra teny karana, mila mianatra teny sinoa satria ireo koa malagasy tsy intégré an'ilay fomba fiteny lahy izy, tsisy raraina an'izay fomba fiteny lahy. Misy frantsay fa amanjato taona ny teto Madagasikara tsy miteny gasy zany. Lava izao mba efa nahita ohatra hoe vehivavy karana nanambady malagasy, na ohatra hoe vehivavy sinoa nanambady malagasy teto Madagasikara. Kanefa ny vehivavy eto Madagasikara de vetavetahin'ireo karazana vazaha rehetrarehetra ireo, ary izany tsy mahafantatra an'izany zava-misy zany eto. Ka jereo tsara, anao an'ity vidéo ity de jereo fa ny gasy samy gasy ndray ny napempo anao hoe tsy mety ny zavatra teneniko. Ny zavatra intérêt-n'ny malagasy rehetrarehetra no adivako eto hoe manomboka tsy mahazo toerana intsony ny malagasy eto Madagasikara. De jereo tsara fa ny malagasy samy malagasy indray no fanapempo hoe ovay ny fomba fisainana lahy, tsy mety zany, ohatrany hoe fomba fisainana tamin'ny radama voalohany. Kanefa teneno aho hoe firenena izy eto tany no tsy sarotiny amin'ny fidiran'ny vahiny be loatra ao amin'ny tany. Teneno hoe misy firenena tsy sarotiny amin'izay ve eto tany eto? Fa sika malagasy ihany no mifanapempo hoe lako ohatra ny tena manao zavatra tsy mety ala, tsy tia vahiny fotsiny tsotro zao. Kanefa nge le vahiny tonga eto Madagasikara vahiny tsy mahay mipetraka e. Ela ngera tonga any France na ohatra zany, ela olona kely ohatrin'iny bitika ela tsy manana impact akory ala ao anatin'ny système. Fa ny vazaha zay tonga eto afaka manova système rehetrarehetra, afaka midomina tanteraka la tompon-tany eto amin'ny tanàna e. Ka tsy haiko nareo aloha, fa za mahita hoe vonoina ny malagasy eto amin'ny tany. Tena retsy e. Ajanony ihany io copie-coller io fa resaka mandanjiro sy manavendrana fotsiny ka. Misy resaka sarisary zari-tena nataony Raitra Belawika de tena iombonako le izy io ajanony io resaka copie-coller. Tsy haiko mihitsy hoe inona ny zava-tsy ho amin'ny malagasy amin'ny fitserevana ny copie-coller amin'ny Michael Jackson, izay copie-coller tsy mahay miteny anglisy akory fa de alefa amin'ny télé ho hitan'izao tontolo izao eto Madagasikara. De isy tendreo hoe divertissement. Ny divertissement misy be da be ny fomba ahazoana divertissement fa tsy voatery manatondrona tahaka an'io zavatra. Izany tsy mahalala hoe ny ankamaroan'ny artiste amin'izao zéro ny qualité, zavatra tsisy dikany no mampalaza ary miezaka manao bad buzz fotsiny. De ny qualité, ny kanto tsisy mipoitra ao intsony sady tsisy sotoavina, tsisy fahendrena, tsisy fanabeaza. De mampime reny koa mbola copie-coller. Jereo tsara fa aorianao raha ny Pharaon ampoule mbola isanao copie-coller, na hoe aza hitako tsara mamboly voanjo. Raha manam-bola be le mpikarakara an'io na te hahazo vola mijereva zavatra hafa, zavatra mba mitondra soa, mba mitondra toe-tsaina tsara, mba mitondra fanabeazana amin'ny fiarahamonina, fa ity copie-coller ity tsisy raisa. Io zany raha amin'ny politika de io ny atao hoe abrutisation de masse. Le vahoaka efa sady tsy amin'ny fianarana, ny zavatra mandeha amin'ny télé tsy mba misy zavatra tsara, zavatra kivendrambendrana kivoatam-boatany rehetrarehetra io mandeha eo daholo. Tandremo moa ry vahoaka, fa rehefa anao izay ahasepotra anao fitondrana, rehefa tsisy mandeha amin'ny laoniny eo amin'ny firenena anankiray, rehefa zara misakafo ny olona ao aminy, rehefa sepotra mila ho faty, de ny divertissement amin'ny zavatra tsisy dikany no tena be da be ao amin'ny firenena iray. Day le retsy e.